Ahoana mariny ity mitady tsy ho atokisany mpamatsy vola ity. Miaratsy atranjy ny toeran'ny mpitondra malagasy eo anatrehan'ny mpampiasa vola. Mitombo ny tsindry sy ny tsy fahamarinany toerana amin'ny lafiny famatsim-bola. Iny efa noresahany iny fa miantona aloha izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny Europeanina ka tafiditra ao anatin'izany BEI na ny banky Europeanina momba ny fampiasam-bola. Ny tahirim-bola iraisam-pirenena mametraka fepetra samihafa amin'ny fandanjana ara-toekarena, ny tsy fanatotsahana volam-panjakana any amin'ny resaka jirama sy ny solika. Izay tsindry makany amin'ny fampiarana ny vidin'entana tena izy na ny vérité des prix. Isananaovan'ny banky iraisam-pirenena tatitra ohatra fa nahatratra 50 tapitrisa dolara na 400 miliara ariary ny fatiantoka sy ny vola very teo anivon'ny jirama ho an'ny taona 2024 fotsiny, ka isany nampihidi ny famatsim-bola. Nanaovana serasera be tamin'ny aprily 2024 ny hoe fifanaram-piaraha-miasa miisa roa sosiny mitetina 437 tapitrisa dolara no siniavin'ny Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena. Ny voalohany dia mahakasika Eletetikasa Connecteur Madagasikara izay entina anamboaran-dalana any amin'ny faritra andrefana sy atsimon'ny nosy. Mitetina 400 tapitrisa dolara izany, ka 900 tapitrisa dolara amin'io dia tsy averiny fanampiana arabola izay mikendry ny fahafahantsika miomana amin'ireo mety oloza ara-pahasalamana sy ny fanatsarana ny tolotra eny anivon'ireo tolom-pahasalamana fototra. Biaizy izany izao, tahaka izany ihany koa ny hoe 400 tapitrisa euro avy amin'ny FMI, fa rehefa tena zoiny dia mitsitaitaika hatrany amin'ny 824 ary arahana fepetra maro. Misy ihany koa ilay toana arabola na appui budgétaire avy amin'ny banky iraisam-pirenena mitetina 100 tapitrisa dolara izay nanaovana serasera imbetsaka ary tany amin'ny jona 2024 aza dia nambara fa nankataovina ny famoahana io vola io fa hatramin'izao aloha to mihidy ny robinet tsy mivoaka ny vola. Sahirana tanteraka arabola no ireny ny fanjakana. Anka na ilay fampiakarana karama farany ambany 5,4 ariary noho ny fiakaran'ny vidin'ny solika nanomboka ny volana Jolay 2024 aza nivadihan'ny mpitondra satria tsy noefaina ny 2,000 ariary ka niverina ho 8,3 ariary ny tena izy amin'io satria tsy misy vola ny fanjakana. Ny tena olana nefa arakaraky ny fahasahiranana no toa vao maika mampitombo ny tsy fahaiza mitantana. Tsy voaza ny tena lamina araky ny tokony ho izy ny fampiasana sy ny fitantanam-bola na ny orthodoxie financière izay fepetra tena takiny ny mpamatsy vola. Misy famatsim-bola mazava ve ohatra ny Tanamasoandro monument izay andanina vola tsy tokony foroany kanefa isika mitangitrika vola etsiroa. Ho voatsangana sy andeha araky ny tokony ho izy ve ireo sekretera mpanjakana misy 110 izay misy olona 20 ka hatrany amin'ny 520 eo isanisany. Izany hoe olona efa mahery ny 200 no uvesatra vaovao amin'ny volam-panjakana. Raha mampatsiaha kely ny faramparany fitondrana ravalomanana nataony mpanohitra fitaovana politika nandritra ny fanongana mpanjakana ny 7 ny resaka fifidianana fiaramanidina kanefa ny vahoaka nambara fa mahantra. Nisongadina kokoa anefa ny toekarena tamin'izany satria efa fitaratry ny onidi isika tamin'izany. Niaina kokoa ny vahoaka nandidina ny 3 miliara dolara ny tahirim-bola vahiny tao amin'ny banky foibe. Ary izao manao ahoana dia hoy ny fanazavana hoe tamin'ny andro Predamarka Ravalomanana ny jirama nanao bénéfice fa voaniditra ny fitondrana tetezamita ny tarihany Andry Rajoelina zay mitonona sy hoe anao fanivana de faty antoka. Voaniditra izy de mitondra faty antoka am'izay banky ropotra le jirama nandrorona ny iba ny bilan jirama positif amin'ny bilan Predamarka Ravalomanana. Azafady a tsy maty antoka ny jirama tamin'ny andro Predamarka Ravalomanana. Voaniditra Andry Rajoelina de zay ny nataony ny iba tsy kelikely nandrorona nanao subvention afarany Rajoelina Rampena taty amin'ny 4,4 tamin'ny andro Predamarka Ravalomanana nge ambony ny inflation aloha de azava ny resaka fa ny fahefa mividin'olona ambony de tsy hitany zany tsy tsapan'le olona ary maton'olona tena afaka ny grevy de satria niaina ny olona tamin'ny andro Predamarka Ravalomanana afaka namokatra ny olona tamin'ny andro Predamarka Ravalomanana fa androaniny ny olona aminareo ny insécurité tsy afahan'ny olona mamokatra mitaitaina ohatra sobakakambodiriana dao ny olona fanapahan-doha tsy kidnapping ry tamin'ny andro Predamarka Ravalomanana zay ny kiantsika teny akanja tamin'izany fotoana zany ka nisy kidnapping gasy zany
fa am'zao andrina andre matoandra zao gasy tsy lehibe tsy kely kidina mpinina tsy fakahitana ny akoatran'izay fanapahatenda tonga de tapahana ny tendany olo mazava izany ny vaovao re herinandro lasa teo fotsiny dia hoe ahena roapolo isanjato ny fampiasana solika anodinana ireo milina mandeha amin'ny herinaratra any amin'ny faritra manerana nosy Antananarivo, Nosy Be ary Sainte Marie no voalaza fa any tsy voakasika fa ny hafa tsy maintsy ahena ny famokarana herinaratra isy ny delestazy mitokodina raha ny vovoany voaka midika izany fa miena ny herinaratra miena ny famokarany orinasa izay mazava be fa miantraika amin'ny toekarena raha raisina amin'ilay fitsitsina solika aloha dia midika izany fa tsy ampy vola ny jiramasy ny fanjakana ividianana solika anodinana ireo milina miisa 7 izay manana tanjaka 500 megawatt nambara fa efa tonga tao Tomasina tamin'ny janoary teo izay anampy ny famatsiana herinaratra eny amin'ny topam-pamokarana Ambohimanambola anampy amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo na Niria dia fantatra fa mandeha amin'ny milina mazava ho azy solony asia vadibadika fa ny eo ihany no eo fa ahoana mariny ahoana mariny